Miarabantsika amin'izao andro alahady zao. Andro alahady ho an'ny kristianina ny ankabeazany dia mandeha any am-piangonana amin'ny andro alahady. Ary hitodika ho amintsika kristianina ny zavatra ho resahako eto androany, indrindra eto amin'ity contrat ity, satria araka ny teniko dia ato tsy miresaka politika fa tena resaka ivelan'ny politika no resahako ato. Hitodika amin'ny kristianina ny manoloana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, hoe maninona no lasa voahenjika ny fivavahana kristianina. Raha ny any Madagasikara fotsiny tiako lazaina amin'izao zavatra misy izao, indrindra amin'ny ataon'ny FFKM sy ny fivavahana maro misy any. Ny antony dia tsotra be. Ny isika kristianina zany dia malaza hoe mpitsaratsara olona, mpanilikiliky olona, ary ny tena marina dia tsy hita taratra eny amin'ny fitondrantenantsika ilay hoe maha-kristianina, fa fisehosehoana fotsiny amin'ny fanompoana fiangonana sy fanarahana antoko-pivavahana. Izay no mahasarotiny antsika, fa tsy tena ilay fototra maha-kristianina mihitsy hoe izany kristianina izany anie. Raha ny ara-baiboly dia hoe olona manana ny Kristy, manana ny Kristy, fa tsy hoe mpanaradian'ny Kristy fotsiny, fa manana ny Kristy. Ary ny tena olana dia izao, betsaka ny kristianina makany am-piangonana, mampiseho hoe any mety ahazoana fiainana sy fanavotana ho any amin'ny paradisa ho fitenenantsika izay. Fa misy teny voasoratra izay eo amin'ny Jaona 5:7-8 angambany, izay manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ao no heverinareo fa misy ny fiainana. Dia misy mitohy eo ambany eo, nefa tsy hainareo izy, tsy manaraka ahy ianareo satria tsy fantatrareo fa izany fiainana zany hoe Jesosy zany tsy fantatritsika akory, fa mandeha makantsika dia manao ny asa fanompoana, dia mivoaka avao tsika dia mirehare hoe kristianina. Zany ny tena olana, ary izay tsy fahaizantsika ny tena tian'io Jesosy io tenenina no mahatonga antsika diso lalana sy mitsaratsara olona, mahatonga ny olona mankahala ny atao hoe kristianisma. Lazaina moa amin'izao fotoana izao hoe ny kristianisma no manimba ny firenena, fivavahan'ny vazaha sy ny karazany. Dia atao somary manitsy kely anareo mpiteny an'izany, fa misy ao anatiny atao hoe testameta vaovao ao amin'ny baiboly io, dia ny ankabeazan'ny zavatra voasoratra ao dia zavatra milaza momba ny Kristy. Fa mijerenareo vakio raha afaka mamakinareo, fa tsy misy verset iray mihitsy ao milaza hoe mandehana makany amina firenena iray dia mba ho reseo lahatra mba ho lasa kristianina, mba ho lasa fanjanaha vahiny. Vakio tompoko, fa misy zavatra voasoratra ao dia tsisy afa-tsy resaka fitiavana, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny namana. Zay ny ao, zay ny baiko ny tompo zay. Tsisy Jesosy naniraka mihitsy tao indana mifamono. Ny zavatra misy ao ara dia mampianatra antsika mihitsy, mampafantatra antsika fa zao zavatra misy rehetrarehetra izao dia efa tamin'izany fotoana izany dia efa nambaran'ny tompo. Ary voasoratra mihitsy izany ao amin'ny testameta vaovao hoe any am-parany any dia ho avy ny andro mahaory, ho tia voninahitra, ho tia vola, ho tia rehare, tsy ho tia masina. Misy an'izany ao. Zay ny olombelona fa tsy hoe malagasy ihany, fa any Madagasikara moa hita taratra hoe izay le izy. Dia izay ny etoka mahaliana anareo tsy tia fivavahana kristianina. Za tsy manometsina anareo mihitsy, tsy manometsina anareo satria samy manana ny finoany io, fa za mahafantatra fa tsisy idiran'ny resaka kristianisma ny fanombana amin'ny Madagasikara. Ny tena marina dia misy ny manana toerana amin'ireny sehatra ireny, tahaka ny amin'ny sehatra rehetrarehetra. Ny zavatra ratsikavitrareo ao anatina fiangonana, izany hoe mopera, pastera, dia eritreretina olona manana voninahitra be, eritreretina hoe olona afaka mifeny rehetrarehetra. Zay ny olana, fa tsy tsapantsika ny tena atao hoe mpitondra ao anatina fiangonana iray dia ohatra ny mpitondra firenena ihany, mpanompon'ireo vahoaka sy ondrin'Andriamanitra ireo izy, mpiandry ny ondrin'Andriamanitra, natao hoe pasteur, mpiandry ny ondrin'Andriamanitra izany.
raha ohatra marary ny ondrina amin'Andriamanitra dia mitsabo izy. Raha manao malotana misy zavatra ataony ny ondrin'Andriamanitra, izy ny tsy maintsy misahirana mitady an'ireny, fa tsy hoe izy akory ny tompona. Izay tena hevitra diso mihitsy eo amintsika kristianina hoe ny olona mitarika antsika matetika no ivavahantsika. Adinontsika fa reny eny ka olona nampiasainako, ampiasain'Andriamanitra hiambona antsika, hiaro antsika, hanompo antsika. Izay ny tena marina. Ny zavatra misy raha hitanareo rehefa any amin'ny fiangonana misy ny fanokanana dekona, fanokanana mpiandry, dia arabaina fa nahazo voninahitra, arabaina fa nahazo toerana. Izay ny zava-misy any. Fa tsy tsapan'ny olona hoe reny dekona hitany ao aminareo am-piangonana ireny, reny mpiandry manao akanjo fotsy ireny, reny tena natao hanompo ireny fa tsy natao hotompona. Fomba fiteniko le hoe raha misy ankizy manao maloto ao anatin'ny fiangonana, anjaran'ny dekona no mandroaka an'izany maloto izany. Fa tsy ohatrany amin'izao fotoana izao ny dekona miara-mipetraka amin'ny mpitandriny ery aloha ery miakanjo fotsy mampiseho hoe izay manana fahefana. Ohatrany amin'ny fiainana andavanandro ihany io. Izay no tiako tenenina aminareo hoe io resaka kristianisme io mifototra amin'ny fandraisana azy amin'izao fotoana izao. Maninona ny lasa feno fiangonana isan-karazany any Madagasikara? Satria io ny mora indrindra ahafahana mametsifetsy vahoaka. Io ny mora indrindra ahafahana mitango ny volan'ny vahoaka. Ampanantenana boby ny olona, ampanantenana arena ny olona, ampanantenana fahasitranana ny olona, satria izay no hitan'ny olona aloha, izay no marary amin'ny nofony. Dia iny ny olona mihazakazaka manatitra an'izay tompony anona rehefa olona mahantra velona izao mbola manatitra ny ampafolo-karenany any amin'ry pastera mpisandoka ihany. Tadidifa ny tenin'ny soratra masina mihitsy nefa milaza hoe fa lasa any amin'izao tontolo izao mpaminany sandoka. Ary eo Madagasikara feno izy. Za raha miteny anareo an'izany, za tsy mba manompo fiangonana izany. Tsy manana anarana fiangonana, fa matoa makany am-piangonana tsy hoe fatahorako ny tsy hiditra any an-danitra, fa mba fiarahako mivavaka amin'ireo mpiara-manompo. Satria ilaina ihany koa izany, aza manadiny fiaraha-mivavaka hozy izy ny tenin'ny soratra masina, dia mandeha makany aho. Fa za tsy manompo fiangonana izany, tsy mitondra anaram-piangonana izany, fantatra tsy mahasoa izany fa miteraka fisaratsarahana fotsiny. Ka dia izay mahatonga amin'ny tena anareo hoe isika kristianina mihitsy matetika no mamitaka ny vahoaka amin'ny fihetsika. Fa ny tena marina tokony mba ampisehotsika fa tsy ny fizarazarana verset sy roa akory ny zava-dehibe, fa ny fampiarana. Na verset iray sy roa sy telo fotsiny raha hainao anatin'io baiboly io, ahoana ny ampiaranao an'izany amin'ny fiainana sy ampiara-belona aminao. Izay ny zava-dehibe. Ny kristianina ve tokony hanao politika? Amin'ny maha-olon-tsotra tokony hanao politika miditra amin'ny fijerena sy fiahiana andreo mpiara-belona amin'ny kristianina. Satria marina fa hoe tany amin'ny testamenta taloha nisy an'iny le Estera toko fasivy angambany izy iny lasa loatra averifiko tsara mba tsy teniteny foana. Estera toko favalo, le hoe ataoko ahoana ny fijery ny lozanjo ny fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako. Izany zavatra izany marina fa Estera ny teny an'izany tany amin'ny testamenta taloha zany, fa matoa zany voasoratra ao. Dia tokony komba fisaina ny kristianina rehetrarehetra hoe raha misy manana ny faharesena, raha misy manana ny fahoriana, dia ny anjarantsika kristianina mitondra ny anjara biriky amin'ny mivavaka aloha. Zay rehefa mitondra ny anjara biriky amin'ny mivavaka tsika dia mijery hoe inona ny azo atao mba hialana amin'izany, fa tsy ny fitadiavana toerana na fitadiavana voninahitra ao anatin'ilay firenena akory. Izay no mahatonga amin'ny tena anareo hoe za tsy mba manana tanjona hitondra firenena izany, satria tsy conviction ako izany, fa ny tanjoko dia manome fotsiny izay mba fantatro ahatonga antsika vahoaka ho tonga saina. Izay ny takatry ny saiko dia izay ny teneniko. Kristianina ve tokony hitondra firenena? Araka ny efa niteneniko anareo dia ao amin'ny Mateo toko fahaefatra ao, Mateo toko fahaefatra ao tsy haiko andininy fahafiry izy iny, tsy adiniko fa mba tsy fanomezantsiny dia aleo tsy miteniteny foana, fa nisy an'le devoly nakafanan'i Jesosy. Teo ilay nakafanany amin'ny vato avadika no mofo, teo ny nakafanany hoe raha mandohalika eo anatrehako ianao dia meko anao zao rehetrarehetra zao, satria fa namena ny fahefana eto ambonin'ny tany. Io no tiako marihana.
efa nomenao izy ny devoly ny fahefana rehetra eto tany. Zay ny zavatra misy tsy azo laviny zany. Ny atao hoe fitondrany eto ambonin'ny tany de efa fahefan'ny devoly. Raha amitsika kristianina manaraka ny tenin'ny soratra masina, fahefan'ny devoly zany. Raha miditra ao zany ianao de fa nanao fanarahana tamin'ny devoly ianao, de tonga ianao mitantana miaraka aminy satria zay ny fahefana. Zay ny mahatonga ny tamin'ny tenin'ny soratra masina hatrany voalohany de niteny any aoriana any ny olona de anaratsy ny fahamasinana. Tsy anaraka an'izany fahamasinana zany tsony satria ny voninahitra sy ny rehare no lasa filamatra amin'izao fotoana izao. Hitanao zany ary hitantsika tsara io fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Tsy politika ty io hitantsika tsara io. Afangaro le resaka hoe za mpivavaka, za mpiandry, za zao sy ny zavatra misy, satria ny zavatra misy tsy mifanaraka amin'ny tenin'ny soratra masina de mivilana tanteraka le raha de diovina amin'ny alalan'ny hoe fivavahana, takonana amin'izay ny sain'ny olona sy ny mason'ny olona mpivavaka io fa tsy manao an'izao. Zay mahatonga amin'ny teny hoe tena manala baraka ny asan'Andriamanitra, manala baraka ny asan'Andriamanitra. Fa ny tena marina, ny kristianina tena kristianina manana ny Kristy tsy tokony ho mpitondra fanjakana zany, fanohatra tanteraka zany. Manompo any mamony ianao raha vao manao an'izany satria ny voninahitra sy ny rehare tsy afaka hiala aminao rehefa tonga eo ianao ary mampanaonao foana anao zany. Fa ny olona alao an'ny olona izao tontolo izao no mitantana an'izany satria samy manana ny anjara andraikiny. Fa ny antsika kristianina raha ny tena marina ny anavitra ny fanahin'ny olona ho tonga any an-danitra ny tanjona, fa tsy ny anavitra ny nofin'ny olona eto ambonin'ny tany. Raha ny fiangonana mampanantena anareo arena, raha ny fiangonana mampanantena anareo voninahitra vola de andana mialao, andehana mialao fa fampanantenana fahaverezana zany. Zay ny teneniko aminareo. Mety ho betsaka ny mpitandrina na mpitondra an'ireny fiangonana ireny amin'ny metsiny amin'izao zavatra teneniko zao, fa fotoana ilazana an'izany zao. Fa amin'ireny fiangonana ireny ny atao hoe sinagoga ny Satana, mampanantena tsy misy, ny amin'ny ara-nofin'ny olona no ametsifetsen'ny olona fa tsy ny ara-panahy velively. Fa rehefa izy mampanantena fa ny fanavotana amin'ny fanahinao ny tanjona, fa tsy ny fangalana ny arenanao sy ny fampanantenananao azo BMW na villa misy piscine, de mandehana amin'ireny fiangonana ireny, zay fiangonana mety hoeverina tsisy mpanaraka, fa tsy any amin'ny misy ny maro akory no manana ny fahamarinana tadidio zay. Fa matoa misy ny maro, ny akabeazan'ny fiangonana feno olona sy hipoka miditra intelo inefatra ao anatin'ny ray ny alady ray, de tadidio fa misy fampanantenana de davy le olona ao zay. Ao mety misy ny fahasitranana amin'ny aretina sy ny ara-nofo, de alao manko satria mbola zay aloha nitakatra ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy ampahafantarina azy ny tena marina. Zay no nahatonga ny teny an'le Mateo Jaona toko 5:7-8 hoe mandinika ny tenin'ny soratra masina tsika fa tsy fa heverintsika fa ao ny fiainana. Zany hoe araka le teniny any amin'ny Jakoba any koa de milaza hoe mivavaka nareo fa tsy mahazo ihany satria ataonareo an'ny filanareo ny vavakareo. Andriamanitra indray de davitsika anatanteraka ny filatsika. Andriamanitra indray miterentsika hanome fanasitranana. Andriamanitra indray miterentsika hanome arena. Zay diso tanteraka mihitsy fa tsy zany Andriamanitra. Aza mpifandraisina ny tamin'ny andron'ny Abrahama sy ny amintsika zao. Fa amintsika zao efa nazava ny tenin'ny Tompo Jesosy mihitsy nefa ny teny fa ny zanak'olona izy zany, izy Andriamanitra tsy manana na nisitriany lohany ary. Mazava zany le mpanjaka ny mpanjaka raha le tsy manana na trano ary. Fa tadidio n'izao fotoana izao, fa ireo mpitondra fivavahana miazakazaka mitaky tomobila, katikata raha mitaky trano amin'ireo olona ondry andrasany. Zany hoe izy indray mihinana ny ondriny. Ka de zay ny tiako tenenina amintsika androany. Mety somary agaga anareo zany fanehoan-kevitra zany, satria betsaka ianareo no nanontany inona zany ny ataonao rehefa tsy hitory teny ho an'ny olona rehetra ianao. De tsotrany tsy anjarako tompoko no mitondra mitarika ny olona hivavaka. Tsy anjarako mitory raha azoko atao, za tsy mahay mitory teny, fa mitory no azoko atao mampafantatra ny olona hoe inona ny fahatsarahan'i Jesosy io, fa tsy sanatria hanerin'ny olona na metsin'ny olona hoe very ianao rahalahy satria mpisotro toaka, very ianao rahalahy satria mpijangajanga, very ianao rahalahy fa satria amin'izay fahotana faritan'ny olona fa fahotany. Fa tsotra be ny tenin'Andriamanitra, mitovy
ny mangalatra fanjaitra sy ny manodina miliara sy ny manondrana volamena tovy zany samy fahotany zany fa tsy saingy zao fataro fa ny olona voavela eloka de noho ny tamin'i Jesosy nandratsaka ny rahany teo amin'ny hazo fijaliana efa voafafa daholo zany rehefa manana ny Kristy ianao voafafy zany aza rebreben'ny olona hoe nanota tarianao nanao zao de sy very ianao rahalahy tsy misy very zany amaranako azy mety alalan'ity tantara ty ny kristianina hoe tadidio tsara ty teniko ty fa rehefa nofatsiana teo amin'ny hazo fijaliana ny tompo de nisy jiolahy anankiroa niaraka fantsiana taminy teo akavanana sy akavia le teo akavanana narabiraby azy na le teo akavia tsy tadidiko tsony na narabiraby azy raha ten'Andriamanitra ianao midina teo fa inona hijanonanao fa le anankiray kosa le teo akavanana ny teny hoe mba tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakany lanitra ianao tadidio fa reo jiolahy reo matonga fatsiana nanao eloka be vavy reo tamin'izany fotoana zany fa matoa efa noelohanao faty de satria ny antony efa nanao fahotana lehibe amin'ny maha-olombelona fa tadidio mety tsy mivavaka tsy nalalan'Andriamanitra mihitsy areo fa Jesosy rehefa nainan'izay fangatahany teo akavana zay de nazava ny teniny anio de anio ihany de eo namiko any amin'ny fanjakako ianao mazava be zany tsy ny fivavahanao nandritra ny 20 taona 30 taona zay hoe zay kristianina satria ny razambe anay kristianina tsy izay akory ny ahavitra anao fa na amin'ny fotoana anankiray fotsiny ianao rehefa tonga ny tompo araka ny teny Jesosy hoe tsy anareo no mifidy fa za fa rehefa ny tompo no mifidy anao fa hoe androany ianao de ilaiko tsy mijery zay tany alohanao tany izy fa androany de androany ianao de ho avotra zay ny fiainana kristianina ry havana fa aza manaiky abadibadon'ny olona hoe aty aminay misy ny zao ny anay ihany marina tsisy marina zany eto ambony tany ozy ny tompo tsy misy zany sambolo tsaraina daholy ary reo mpitondra fivavahana zay mametsifetsy ny ondrin'Andriamanitra reo mbola ho mafy kokoa izy ny fitsaranan'ireo rehefa tonga any an-danitra any mo mafy kokoa enjana be zany hito ambon'ny tany izy aloha mbola afaka midioka sy mametsifetsy fa rehefa tonga ny fotoana ho mafy kokoa ny azo azy ka de zay ny teniko aminareo androany tsy ny fivavahana kristianina tompoko no hoe akory nanjanaka amin'ny Madagasikara tsy misy na de verset iray azy ao amin'ny testameta vaovao ao milaza an'izany na any amin'ny testameta taloha ary fa ny amin'ny maha-kristianina moa manomboka amin'ny testameta vaovao satria teo nanomboka anisyny tantaran'i Kristy izy velona ny aina teto ambonin'ny tany de zay mavahako mitenanareo tsy misy ao raha misy mahita fanohatra amin'izay de avoay eto fa sahako mitenanareo fa tsy ahitinareo fa fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana ny toriana ao zay tsy misy fanaratsiana ny fomban-drazana sy ny fomban-drazana zany samy manany azy samy manany finoany io za tsy mba manenjika ny fomban-drazana ao rehefa zay maresy lahatra azy tsy olany zany na mamadika ianao na mandeha misikidy ianao rehefa zay mifandresenao lahatra tsy maninony zany fa za manana ny finoko de tsy manana iahy any am'izany ary tsy mila manenjika olona akory satria zay ny finoko zay fa te samy tain'Andriamanitra daholy mikasitraka tompoko